Resaka fampianarana kosa indray tsika manomboka eto satria dia tafakatra hatrany amin'ny 5,000 sy 2 alina ariary baccalauréat malagasy ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary nanamafina avy eo anivon'ity ministera ity fa ny 17 ny volana aprily amin'ity 12 arivo ity no farany ahafahana misoratra anara. Nisokatra nanomboka ny alatsinainy 20 janoary lasa teo ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana baccalauréat taona 2024 ifarana tanteraka hatramin'ny 17 aprily 2024 izany araka ny tetiandro navoaka ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa no mariany teo anivon'ity ministera ity ihany koa fa tsisy intsony ny dérogation riny daty ny 17 aprily io tamin'ny alatsinainy 29 janvier teo zany ka hatramin'ny 17 ny volana avril ny fiafarany fisoratana anarana ny zavatra tokony ho tsapa zany aloha voalohany indrindra dia ho an'ny tompo-tsekoly indrindrindrindra zany hoe ho an'ny candidat d'école rehetra zany a dia tokony tsy miandry le andro farany zareo satria matetika raha amin'ity zany tsy misy tsony le dérogation zany hoe le hoe fanohizana io satria efa nohezana zany miala avan'io satria azadino zany fa aorinany le fisoratana anarana dia mbola atao anatin'ny solosaina daholo ny lista rehetra ka mila fotoana koa zany ny informaticien anao an'izay zay ny antony hoe tsy anekena tsony an'le resaka hoe zany a dérogation ka ny tokony ataon'ny tompo-tsekoly zany hoe ny candidat d'école aloha zany voalohany indrindra dia tsy maintsy atao feno tsara zany indrindra ho an'ireo ataontsika hoe tsy miankina ny ataontsika hoe ny fahazahoan-dalana isokatra amin'ireny sekoly ireny satria izay zavatra izay no anisan'ny anekena maha-candidat d'école anao satria misy zao miteny ohatra hoe avy any amin'ny faritany Mahajanga any milaza fa hoe vao tamin'ity taon'ity izy nanokatra n'le école seconde première terminale dia tonga dia hoe hanao an'le baccalauréat raha zay zavatra tsy azo ekena satria raha ohatra tsy mbola manana an'le autorisation d'ouverture zay izy fa ny zavatra ataony zany dia manao candidat libre izy raha amin'ny zavatra ohatra zany 5,000 alina ariary ny saram-pisoratana anarana ho an'ny candidat atolotry ny sekoly 5,000 ariary kosa ho an'ny mpiadina tsy miankina ary araetsy ariary ho an'ny mpiadina vahendy tokony tsy taraikitsika fa tsy ekena ntsony zany a ny atao hoe fanalavana an'io fotoana io satria hanimba zavatra be eo amin'ny fandaharana zay efa napetraky ny ministera marina fa ny 17 ka hatramin'ny 20 septambra 2024 manatanterana ny fanadinana antsoratra baccalauréat ho an'ny sokajy ankapobeny miaraka amin'ny andiany voalohany amin'ny baccalauréat technique sy technologique ary ny 4 hatramin'ny 17 décembre 2024 kosa ny andiany faharoa